ambositra da nanana terahantsoa ary taony na lehibe azy. Ny aina tanivony ankohonana izy ary tsy nisy fahasamihafana ny fitondrany ray aman-dreny ireo zanany valo mianadahy. Tsy nanana fahasembanana itsoa fa ny masony fotsiny nisy olana kely ary nahita tsara izy na dia zany aza. Rehefa feno 10 taona izy dia niditra nianatra tany amin'ny EPP. Nanomboka nena nefa ny fahitany tamin'izany ary dia tena tsy nahita tsony izy nanomboka tamin'ny fa 14 taonany. Mafy no nianana izany nefa tsy maintsy nohatrehany ary dia navita fianarana soamatsara izy hatramin'ny baccalauréat tamin'ny taona 1912. Tapaka ary ny heviny fa andeha ho any Antananarivo izy andrato fianarana ary dia nanambara izany tamin'ny fianakaviany. Somary sadaikatra izy ireo satria tanàna lehibe tokoa raha ny renivohitr'i Madagasikara saingy tsy naharesy dohika ny zanany reto farany. Ny tena neritrereto zany hoe adaptena le tontolo misy azy zany dia satria aloha hianatra ny ataoko zany aty dia hoe amin'ny toerana hipetrahana fianarana aloha zany no izay fotsiny zany no ohatrany hoe fehezina fa za tsy dia neritreretra hoe hiaina hivelatra malalaka be rehefa tonga aty Antananarivo. Nefa moa tsy izay ny zavatra nisy rehefa tonga taty kely fotsiny afa tonga dia sokatra tamin'ny rehetra. Ny fofotra ny tady vola izy tamin'ny alalan'ny fanaovana asa tanana izay zavatra tena hainy tokoa. Ny tombo ny mpanjifa ny entany ka afaka nanofatrany itsoa fa tsy niara-mipetraka tamin'ilay namantsony. Dia tsy andany dia nianatra nampiasa solosaina izy satria fantany fa ilaina tokoa izany mandritra ny fianarana izay oratovony. Ankehitriny moa dia efa taona fa 4 na 4e eo amin'ny sampam-pampianarana jeografia ny tenany. Tsy takatry ny olona zany hoe ny fahasembanana misy aminao ny point kely dia kely fotsiny ny différenceny. Misy sarona ngeza be zany saroman'ny fiarahamonina antsika dia tsika ny manala azy. Mahaiza misisitra ao anatin'ny fiarahamonina ampahendrena le izy koa tsy foasena be zany le olona manodidina anao hoe tsy maintsy traité anao arakarak'izay mety aminao fa hampahafantarina tsikelikely. Ankoatra ny fianarana eny Ankatso dia misy fialamboly izay nitarihan'ny namany azy izy tamin'ny taona 2012 ary tena mampazoto azy tokoa dia ny tontolon'ny dia ankehitriny na danse contemporaine izany. Rehefa nanao dansa amin'ilay mitaiza vatana kokoa dia somary manana équilibre kokoa zany. Misy fotoana zany na hoe obstacle tampoka be zany dia matomatotra koa zany le réflexion ny vatana zany hiarovana ny vatana amina zavatra tampoka be zany. Ny kompania Lovatina no nahatonga ny Tsoa ho tia an'ity karazana dia ity. Tamin'ny taona 2004 no nanomboka ny asa tamin'olona manana fahasembanana. Anisan'izany ny olona manana fahasembanana ara-pahitana. Raha Itsoa manokana no resahantsika dia Itsoa tamin'ny taona 2012 no niditra ho mpikambana ato anatin'ny kompania Lovatina. Itsoa zany somary nanana somary maherisetra zay izy raha ny angovo entiny zany amin'ny personnalité zany. Ny chorégraphe zany hoe mpitarika zany mahita hoe manana tokony misy précision kokoa zany ny mouvement anankiray na dia hoe proposition ana manokana zany le proposition na mouvement anankiray satria misy zavatra takina kokoa zany ao anatin'ilay izy dia ohatra hoe mouvement anankiray dia misy finalité nefa ilay izy zany tokony hotanterahana dia fomba nampitany an'izay zany eritreretako hoe sarotra zany mandihy. Manao fampisehoana amin'ny toerana maro eto Madagasikara ireo mpanjifa amin'ny kompania Lovatina. Tena mitana ny toerana sahaza azy avokoa ireo olona manana fahasembanana mandrafitra ny tarika satria tsy misy ny mahasamihafa azy amin'ireo olona tsy manana fahasembanana. Ny anahy tena tsy nasiako sakanana mihitsy hoe izy tsy mahita fa raisikoatran'ny olona rehetrarehetra ihany izy. Raha zohina ny tantaran'ny Tsoa dia toa efa voasotra dia ny mbola kely ny olona lampiainany noho ny fahasembanana izay nisopatra azy raha izy vao mba hisandratra. Saingy na izy na ny fianakaviany dia samy nisafidiny tsy hametraka izany olana. Rehefa ao ny finiavana dia tsy maintsy mandroso tsikelikely makany fahatanterahany nofinofiny ny olona iray ary tsy sakana velively ny fahasembanana. Tsy namaritra ny ho avy ny tsora ny fahajambana nefa kosa nitaky ezaka bebe kokoa avy aminy ary mamy kokoa ny fahatratrarana ny tanjona ao aorian'izay.